Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao zoma 20 ny volana septambra izao. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe tanteraka sy tonga amin'ny fahalebiazana. Ny teny fanokafana dia ao amin'ny Filipianina 4:7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aoko isika rehetra izay tanteraka hevitra izany fa asehoan'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sain-kafy ianareo. Ny olona sasany dia mino fa ny fahamatorana ara-panahy dia tsy ho tratra raha tsy efa tonga any an-danitra isika. Fa eto an-tany isika dia mitohy mitombo foana, tsy marina izany. Ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika ny kristianina mba hiezaka ho tonga amin'ny fahamatorana sy ho tonga lehibe ara-panahy hatrany. Mampiasa ny teny grika hoe teleos i Paoly ao amin'ny andinin'ny fanokafana mba ilazana ireo izay efa matotra sy lehibe ara-panahy. Ny tanjona dia ny ahatongavan'ny kristianina tsirairay amin'ny fahamatorana ara-panahy. Ny Efesianina 4:1 andin'ny 1:12 dia manamafy io fahamarinana io arak'izay asongadin'ny Paoly amin'ireo asa fanompoana 5 na fanomezam-pahasoavana ho an'ny fiangonana sy ireo tanjona miavaka miaraka aminy. Hoy izy: ary izy nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evangelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Halleloia. Ny andin'ny 4:12 manaraka dia milaza amintsika ny zava-kendreny izay rehetra novakintsika ao amin'ny andin'ny 1:12 sy ny 13 dia ho hitantsika rehetra mba ho tonga amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho tanteraka sy ho tonga amin'ny fahalebiazana. Dia hoy ny Efesianina 4:17 mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara na hoe fahalalana feno sy marina ny zanak'Andriamanitra mba ahatongavana amin'ny tena fahamatorana na hoe ny fahafenoan'ny maha-olona izay tsy latsaka noho ny ahavon'ny fahatanterahany Kristy. Araka ny ohatra ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy sy ny fahatanterahana izay hita ao aminy. Alleluia. Tsy any an-danitra izany fa ety an-tany. Manantena antsika hitombo araka ny ohatra ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy eto tany izy. Izany dia maneho ny fahafenoan'i Kristy amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainana, ny taratry ny voninahiny eo amin'ny teninao, ny fihetsikao ary ny toetra. Ataovy tanjona ny fitomboana, averiko ihany, ataovy tanjona ny fitomboana. Manapa-hevitra iaina arak'izany, mandehana amin'izany fahazavana izany, mandeha amin'ny ohatra ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Kristy ao anatinao no fanantenana ny voninahitra amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahafenoana dia rain'Andriamanitra. Alleluia. Izao dia misy vavaka izay anasako anao izanonina dia anao amerina amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, misaotra anao noho ny antoka omenao fa afaka ho tonga amin'ny fahamatorana ara-panahy aho amin'ny alalan'ny teninao ny fanahy